tsy manao dia ampaseho amin'ny anina fotsiny. Miarahaba antsika rehetra tonga maro ankehitriny hiara hidera-tsisy fetra ao anaty fifaliana. Miarahaba ny fiangonana mifanontrona eto izao mba hitondra ny fifonana noho ny hotazana tao. Tonga mantsy mano hoe hoy ny anjely tamin'izay izay hitondra famonjena fanirahan'izy iray. Miarahaba antsika piny namaly ny atsy tonga eto tsy mba nisy nanadeny satria faly tsy isaina. Miarahaba ny mpivavaka miatrika amin'ny fampony tonga maro itsika hivavaka joro tsara mambolony. Tonga ny merci c'est nirana tati te desoristi le pamoun de tiketi. Miarahaba tena tulchei miarahaba te mama family. Veloma tatasinay. Valerie Sasakely teny anjely semlaza tefatonga no mpamonjy okilonga. Harapa tonga eto ilatsetse. Ataovy mafy be kosa le tehake.
Fiadanana ho anareo e arapa mpizoky izandy fiadanana ho anareo e fiadanana ho atsika izay nambarany anjely ny famonjena dia ho vita hibanjiny vely fiadanana eto an-tany izay nambarany anjely fa ao foana ny tomany nono tompo zazakely fiadanana tokoa nomenombely fanarotsany soa atonga ny olona ho vely fiadanan'izy tompo no arotsany hatrany tonga olona hanompo ho fanavotana ny tany fiadanana horanagnetra ho vonjena ny taranaka ho afitra fa tsy ho anandavaka Tera Kristy ilaina varana hatramin'izay famonjentsika ety izay avy amin'ny ray. Teraka Mesia nambaran'ireo magy ilay zanaky Maria mbola kely dia niady.
Teraka Jesosy avy any Nasarety tonga ilay soa omena tsisy fetra. Arahaba ny Mesia, tonga maty ny Mesia, tonga maty ny Israelanta-ty. Teraka zanak'olona tonga nofy tao Jody, taony atsontonina fa izy maty no Mesia. Fiadanana ho antsika izay nambarany anjely, ny famonjena dia ho vita hipanjinana ny very. Fiadanana eto an-tany izay nambarany anjely, fa ho foana ny tomany noho ny tompo zazakely. Fiadanan'Andriamanitra noho ny paky ety an-tany, fa ny zanak'Andriamanitra no andatsaka ny rany. Fiadanana tokoa no omeny ny olombelona, fa narotsany ny soa atonga ny olona ho velona. Fiadanan'izy tompo no arotsany hatrany, tonga olona anompo ho fanavotana ny tany. Fiadanana ho an'ny olo tsy akanavaka, ho vonjena ny taranaka ho avitra tsy ho any andavaka. Fa fitiavana lehibe no nitiavany anay, fa ny tompo lehibe nanetry tena tamin'izay, fa nitokany malalany no nafoiny ho antsika, tsy ny andrasany izay sarany mba ho maro ny tafita. Fa fitiavana manokana no nitiavany ianao, fa nomeny ilay tokana ho an'izao tontolo izao. Dia tonga nofy ity zanany ka natera-be ivavy, tsy tiany very ny taranany andova lanitra amin'ny ho avy. Fa fitiavana miavosa no nitiavany anareo, mijoroa fa zakanosa atsaharo ny toreo. Ny vonjy mantsy efa tonga, nidina ka tonga ty, koa aza diso anjara fa ho anao Kristy. Fa fitiavana hafakely no natolotra ao antsika, izay nambarany anjely fa teraka ny tompontsika. Tonga nofy tsy nampozina, zazakely mena vava, mba hanafaka ny ozina opitehany ho rava. Tena Andriamanitra izy, manana ny voninahiny, tsy nalainy ambozizy, fefa azy hatramin'izay, nefa noho ny aminao sy izao tontolo izao. Nofoanany ny tenany, nidiny izy ho antsika, izy no Imanoela, Andriamanitra amintsika. Lay mpanjaka ny mpanjaka, manana ny hery feno, tsy nifikitra ny lapa, tsy nijanona tandaka, fa nanjary ho mpanompo, olona toanao terak'ity tany ity,
tao anatiny fo izay nampahatra ny fity zao tontolo zao izay mitambatra no foanany ny tenany nidina izy ho antsika izy no Imanoela Andriamanitra amintsika. Ny anarany ambony no ny anarana rehetra no ny ekeny mba hietry ary tsina sy ny fetra. Ny fanehoany famonjena ka ny ainy no natolony antsitrapotsy no terena. No foanany ny tenany nidina izy ho antsika izy no Imanoela Andriamanitra amintsika.
tena falifaly be ireto ankizy reto ane ankalaza ity zaza izay tena manandaza falifaly mafy ary tamin'ity noely ity reto zaza mankalaza ity tompo tonga zaza falifaly avokoa ny rehetra Jesoa fa nandray ity avitra fianao no mpanavitra falifaly ny rehetra mijoro tsy mba manjo rehetra no izato krismasy andraisan-kery mba hovatsy falifaly ny ankizy miramirana tsy izy ho fanandratana ny avo namonjy ny olona zay lavo falifaly izahay raha anao ny iranay ankalaza ny Messia mpanavitra irenany teraka Jesoa avy any Nazareta tonga ilay Isoa nomena tsisy fetra teraka Messia nambara ny tomagy ilay zanaky Maria mbola kely dia niady teraka Emmanuel amintsika Andriamanitra ho famonjeny zato tena andovany zato lanitra teraka i Kristy ilay nambaratray famonjenantsika ety izay avy amin'izy iray teraka ny zanak'olona tonga nofo tao Jodia tanaty ady sy ny tolona fizy mantso no Messia dia nidina ny tompo tonga olona anompo mba hitondra famonjena ho an'ny maro sesehena dia nidin'Andriamanitra nandao ny lapa sy ny lanitra mba hitondra fanavotana ao anatin'ny korontana dia nidina Jesosy nandao ny lapa tena soa mba hitondra fanafahana ny rehetra tsy hopahana dia nidina ny zanaka tonga olona taranaka mba hanafaka antsika ho vovony sy tafita dia nidina ny Messia tonga olona taty mba hitondra fiadanana ho an'ny olona tsy manana dia tonga i Kristy amin'ity noely ity mampatsiala famonjena izay nomena ho an'ny tena fa mpamonjy reny tonga nofo teto an-tany tena zaza no kilonga tonga avy any an-danitra any fa mpamonjy reny ho avy tsy nampoizy ny rehetra amonjy ny mpianakavy famonjena tsisy fetra fa mpamonjy reny ho azo fanomezana ao antsika koa dia faly sady ravo ny vahoaka tsy tahiza fa mpamonjy avy amin'ny avo tonga nidina tety famonjena reny ho azo fizy mantso no Messia famonjena tonga ho azy fanomezana lehibe fizy mantso no nitady ireo mpanota maro be famonjena no tanteraka avy amin'ny tompo zazakely ananganana ny reraka zany reno famonjena voatantara anaty boky ny amin'ny mika-paminany ilay mpanompo mahatoky nitondra ilay teny mamy ianao Betlehema Efraitany Jodia no hipohira mpamonjena mba hamonjy reto nani tanàna bitikasy kely tsy ampahafiry ny Jodia no hitoeran'ny zazakely hiavian'ilay Messia avy aminao no hivoaka ny mpanapaka mahery ho famonjena ny vahoaka ho tafita tsy ho very ndela zao ary aelezo ny vahoaka tena tsara ho anao ry Israely ho tenenina ambara rehefa teraka Jesoa tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andro ny Heroda olon-dratsy olon-dia dia nisy magy tamin'izay fiaviany avy any antsinanana izy irakiny iray mba hitady ilay zanaka Jerosalema tany masina nitobiany reto magy fa aiza moa ilay fanasina fefa sasatra nitady fa narahiny ny kintana avy any antsinanana ka ny magy tena kintana iankohoka fanamana fa Heroda raha nandre ny amin'ny tompo izay ateraka nangorohoro mafy re tsy tafatombona nipetraka dia novoriny ny loholona ny mpisorona ihany koa mpahay lalàna fokon'olona hitondra valiny avokoa hoy ny teny izay nataony aiza moa no ho teraka fa tsy milamina ny fony ketraketraka no reraka tonga mantsy ilay nandrasana ampitoetra fiadanana tsy voatazona ao ampasana ho fanavotana taranaka efatry ny elabe nahazo teny Isaia mba enoy kely ange
fa mahagaga ry zalahy hoy ny teny nolazainy tamin'izany fotoana izany toa tsy takatry ny sainy izay nomeny tamin'izany fa ny tompo no hanome famantarana ho anao fanomezan-dehibe mbola velona hatramin'izao zazalahy no omena amintsika Andriamanitra ho famonjeny zato tena izay tonga avy any an-danitra. Zazalahy no ateraka fanomezana ho antsika izy tompo tsy mba reraka ny eritreritra antsika ny fanapahany eto an-tsorony ny anarana hafakely mahagaga no natolony na dia mbola zazakely Andriamanitra mahery rainy mandrakizay tonga olona tsy antery famonjena avy amin'ray mpanolo-tsaina tsy narary izato zanak'olombelona teraky ny zanahary ilay mpanavotra mpamelona dia nolazaina tamin'izay ny amin'ny Emanuela ilay zanaky ny ray mpitondra vony sy mpamela ny fanapahany mitoetra ny fiadana ny omeny tsy mba misy anjo rehetra izay reno fanekeny eo an-tsezany Davida ny fiandrianany maharitra tsy hetsika tsy hifindra tsara orina maharitra satria ny rariny sy hitsiny no omeny ho antsika mba hanafaka antsiny ka ny mino ho tafita.
got joy, joy.